de Apocalypse, chapitre 19, versets 7 et 8. Apokalipsy toko faha 20, indeny fahafito fahavalo. Et 10 de chapitre 25 de Saint Matthieu, Indeny fahafolo Matthieu toko faha 5. il y a cette parole que vous avez deviné de lire, et dit, et ceux qui étaient prêts, ils ont rentré dans le mariage. Kay vonina dia niditra tao an-trano ary narindrina ny trano. Celles qui étaient prêtes, ils sont rentrés dans le mariage avec lui, et la porte était fermée. Ireo zay rehetra vonina dia niara niditra tamin'ny mpanambadina kao an-trano ka nikatona ny varavarana. Dans verset 7 de Apocalypse, nous lisons ces paroles et il dit, voilà le mariage de l'agneau est arrivé et sa femme a préparé elle-même. Hoy ny teny ny Apokalipsy toko faha 20 indeny ny fahafito hoe tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa miomana ny vadiny. Le mariage de l'agneau est venu et son épouse s'est préparée. Fampakaram-badiny zanak'ondry iomana ny vadiny. Ici nous lisons de le mariage de l'agneau. Eto isika dia ny amin'ny fampakaram-badiny Et zanak'ondry. dans la parabole de 10 vierges, Jésus parle, ceux qui étaient prêtes, ils sont rentrés. Les vierges qui étaient prêtes, ils sont rentrés dans le mariage. Ary ny fanoarana ny amin'ny zerizenina 5 adala sy endry dia hoy hoe ireo zay vonina dia niara niditra tao an-trano tamin'ny Dans fampakabady. verset 7 de Apocalypse, il nous montre que l'agneau de Dieu a épousé une femme, et cette femme était prête, et il s'est marié, elle s'est préparée, et il s'est marié avec elle. Baribary reo ny Apokalipsy fa mampakabady ny zanak'ondry ary efa miomana ny vadiny ka vonina amin'izany dia nataony fanambadiany. Le mariage de l'agneau est venu et son épouse est préparée. Tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ary efa miomana ny vadiny. Il y a aussi plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous montrent que Jésus a une épouse dans ce monde. Misy teny maromaro amin'ny tenin'Andriamanitra zay mampiseho mibaribary amintsika fa Jesosy dia manana ny apakariny eto amin'ity zao tontolo zao ity. Et le mariage de Jésus avec cette épouse rapprochera prochainement. Ary efa akaiky ny fampakaram-badiny zany zanak'ondry zany. À la fin du monde, cette verset dans l'Apocalypse nous montre clairement que le mariage de l'agneau est approché et il s'est marié avec son épouse. Ao amin'ny Apokalipsy no nazavany an'izany fa efa tombotra dia tombotra mieviny ny mpampakatra aka izay apakariny. Qui est cette épouse? Iza ary zany ho apakariny zany. On veut savoir qui est. Mba te ho fantatsika ve? La parole de Dieu nous instruit clairement que c'est l'Église. Ampianarin'ny tenin'Andriamanitra mazava tsara mantsy fa ny fiangonana izany. Et l'Église, dans la parole de Dieu, ne signifie pas 4 murs avec un cloître sur le bâtiment. Ary ny fiangonana ao amin'ny tenin'Andriamanitra nety akory tsy le hoe ity rindrina efatra ity zay misy tilikambo ka misy ny fombafomba ny rehetra akory e. Mais sont des personnes dans ce monde qu'on a reçu Jésus comme sauveur personnel et ils étaient convertis et renouvelés par le Saint-Esprit. Fa ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity zay efa nandrainy Jesosy mpamonjy ny tenany manokana ka niova fo sady no voazy ny fanahy masina. Et eux-mêmes qui fait membre du corps de Christ, et le corps de Christ c'est l'épouse de Christ. Ary izy ireny indrindra no mahatateraka ny tena sy ny rantsan'ny tompo ary izy no atao hoe lay apakariny Jesosy Kristy. Il y a un verset dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2, nous donnera un peu d'éclaircissement de comprendre le message que je suis par l'aide du Seigneur de vous délivrer ce matin. Misy fanazavana tsara ahafataranareo zay tiako lazaina aminareo zany ao amin'ny Korintianina faharoa ao. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 2. Korintianina faharoa toko faha 12 ny 1
fa fahasari-piaro araka an'Andriamanitra no nahasari-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka amin'ny Virgine madio ho an'i Kristy. Voilà l'apôtre Paul, son travail dans ses prédications toujours de fiancer des âmes avec Jésus-Christ et les présenter à Christ. Ny asan'ny Paoly amin'ny filazantsara zay nitoriany ary de izao, manatanteraka ny famofony ny olona amin'ny lehilahy anankiray de amin'ny Kristy zany. Ça veut dire par sa prédication de la parole de Dieu, quand il amène des âmes à repentir et à accepter Jésus comme sauveur personnel. Zao ny dikan'izany amin'ny toriteny zay ataony ka ampibebahan'ny olona sy ampahalalan'ny olona fa Jesosy mpamonjy ny tenany manokana. Et quand ils sont nés de nouveau par le Saint-Esprit et renouvelés par le Saint-Esprit et la régénération, ka efa nateraka indray tamin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny asany ireny sy tamin'ny fahaterahany indray. il les prépare comme des fiancés à Jésus-Christ. Tamin'izany no nanomanany azy ho fofombadin'i Jesosy Comme Kristy. cette verset clairement dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Arak'izay voalaza mazava eto hoe nataoko fofombadin'ny lehilahy anankiray ianareo dia Virgine madio ho an'i Kristy. Tous ces versets qu'on vient de lire nous montrent qu'il y aura un grand mariage de l'agneau prochainement. Ireny andininy efa mivakitsika ireny de mampibaribary amintsika fa ho avy faingana amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry. Et son épouse maintenant c'est ici dans ce monde et il est dans un temps de préparation pour ce grand mariage qui va s'accomplir prochainement dans la deuxième retour de Jésus-Christ. Ary ireo mpakariny de efa miomana fatratra izao amin'ilay andro tsy ho ela tsony niverenan'i Jesosy Kristy ka hampakarany azy. Dans le parabole de 10 vierges, Jésus il dit ceux qui étaient prêts, ils sont rentrés dans le mariage et après la porte était fermée. Ao amin'ny fanoharany amin'ny Virgine de hoe izy hoe niditra ireo zay vonina ao amin'ny fampakaram-bady ary taorinan'izay de nidina amin'ny varavarambe. Dans l'Apocalypse il dit le mariage de l'agneau s'approche et son épouse séparée. Ao amin'ny Apokalypsy kosa de voalaza hoe efa tonga amin'ny fampakaram-badin'ny zanak'ondry ary miomana ny ampakariny. Et l'œuvre de l'apôtre Paul et tous les apôtres de faire des épouses pour Christ dans ce monde et que eux on se prépare pour le grand mariage avec l'agneau de Dieu qui avait levé le péché du monde et qui viendra prochainement du ciel aussi. Ary ny asan'ny apôstôly rehetra zay voambara de izao mitona olona ho amin'izany fampakaram-bady sy famofona izany ary miara miomana amin'ireny olona ireny andray ilay zanak'ondrin'Andriamanitra zay apakatra azy sy ho elona intsony. Il y a une chose mystérieuse dans le plan de Dieu, dans la rédemption de l'homme. Misy zava-miafina mantsy ao amin'ny drafitra zay kendren'Andriamanitra mba hanavotany antsika olombelona. Que ça ne pourra pas être compris en capacité maintenant, mais prochainement quand nous allons rentrer au ciel, nous allons comprendre le grand amour de Dieu, les choses mystérieuses, comment il nous a choisis et il nous a fait une épouse à cet agneau de Dieu et il nous a fait rentrer dans ce mariage de demeurer avec Christ pour l'éternité. Ary izany zavatra izany dia zavatra atao tsy takatry ny saitsika amin'izao fotoan'izao namanaona fa miomana kosa isika ary ho fantatsika amin'ny andro anankiray zay andraisany antsika ka hitondrany antsika any ary ara-monina mandrakizay mandrakizay. L'apôtre Paul il parle, il dit c'est un grand mystère, chose mystérieuse. Rehefa mitely mantsy Paul de hoy hoe zava-miafina lehibe Que zany. nous sommes le sujet de l'amour de Dieu Ary zany de ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. et que Dieu choisit entre nous il fait de nous une épouse à Christ. Ary amintsika zao no ifidianany ireo zay ampakariny Kristy. Et après Jésus il dit dans sa prière, je prie Père, je veux ce que tu m'as donné de ce monde, qu'elles seront avec moi où je serai pour voir ma gloire. Ary hoy Jesosy tenany hoe raha eo tiako mba ho any amin'izay toerako ireto zay nomeno ao ahy
mba hita amin'ny voninahitro. C'est pour ça même David était étonné, il a dit, qui est-ce qui est l'homme, Seigneur, pour que tu l'aimes tellement et tu l'aies choisi à cette grande position. Tamin'izay mantsy naneteny Davida tena ka nanaovany hoe tompo iza moa ny olombelona mba ho fidinao ho amin'izao toerana ambony izao. Et après, plus tard, l'apôtre Paul, il parle et il nous donne une idée de notre position au ciel, et il dit, même les anges vont nous servir, parce que nous sommes l'épouse de Christ, et nous serions comme Christ, exactement comme lui. Ary zany nanambaran'ny apôstôly Paoly hoe iza moa isika no mba ho tonga zanak'Andriamanitra ka hiara-mipetraka amin'ny zanany, ary ny anjelin'Andriamanitra hoe hanompo antsika. Le plan de Dieu dans l'Ancien Testament et ses prophéties par ses prophètes, c'était que Jésus viendra pour sauver le monde, le vrai agneau, qu'il va enlever les péchés du monde. Ny fikasan'Andriamanitra efa tany amin'ny testamenta taloha ny lazainy mpaminany dia ny am'ty zanak'ondrin'Andriamanitra izay ho avy ity hanala izao tontolo izao amin'ny fotany ka hapakatra azy. Les 66 prophètes, on a dit, ne sont pas les sauveurs, mais il viendra un jour le Fils de Dieu, le vrai agneau. Emmanuel viendra du ciel, et c'est lui-même le sauveur qui va porter les péchés du monde. Reo mpaminany enina amby enimpolo dia samy nilaza tena fa tsy izy akory ny mpamonjy, fa ho avy ao aoriny no mpamonjy, ary isika izao ny vavolombelona. Un siècle après l'autre, un prophète après l'autre, dans les 2000 ans avant jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ, on a prophétisé un message que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va être incarné et il viendra du ciel, né de la Sainte Vierge, Emmanuel lui-même, et portera notre péché sur son corps. Ary ireny mpaminany ny fandimby nandritry ny taonjato maro ny fandimby ireny dia samy nanambara fa ho avy ny zanak'Andriamanitra ka teraka Marie Virgine ary vonoana ka alevina amin'ny pijaliana ary tindray. Même les prophètes dans l'Ancien Testament, on a vu par l'Esprit Jésus sur la croix de Calvaire. Tamin'ny alalan'ny fanahy ny asa dia efa hitan'ireo mpaminany tao amin'ny testamenta taloha mihitsy ity Jesosy miantona amin'ny ady fijaliana ity. Jésus a dit, Abraham a vu mon jour et il était heureux. Ndray mandeha maty Jesosy dia nilaza hoe i Abrahama nahita ny andro ny zanako ary falo noho izany. Et Isaïe, il a dit, lui-même, il a porté notre péché et notre souffrance et même notre maladie, et avec ses meurtrissures nous sommes guéris. Ary Isaia no nanambara ao amin'ny teny hoe izy nitondra ny fahotantsika, nitondra ny aretintsika, nitondra ny fahoritsika Il a tamin'ny vu tenany. Emmanuel. Hita n'ity Emmanuel ity. Dieu vient du ciel pour prendre la forme de l'homme, et il porte lui-même la pénitence du péché de l'homme pour sauver l'homme éternellement. Zay Andriamanitra nidina avy any an-danitra ka haka ny fomba ny tenan'olombelona ka hitondra ny famaizana rehetra tokony ho an'ny olombelona amin'ny alalan'ny Un tenany mihitsy. prophète après l'autre, et une n'a pas vu, presque une n'a pas vu l'autre, on a prophétié un message que Jésus viendra, le vrai sauveur, le Fils de Dieu. Ireny mpaminany ny fandimby ireny na dia tsy mifankahita sy tsy mifameteny aza dia samy naminany amin'ity Et fiheviny Jesosy après ity. le jour est venu quand le Fils de Dieu était né de la Sainte Vierge. Koa rehefa tonga ny andro ka nateraky ny Virgine ny zanak'Andriamanitra Et il a marché dans ce monde. ka nandehandeha tamin'ity zao tontolo zao ty Il izy. nous a montré le vrai chemin parce qu'il a dit le Fils qui est au ciel, lui-même il connaît qu'est-ce qu'il a et il nous a expliqué. Ka Yesu no nanambarantsika ny lalana marina satria hoy izy hoe tsy misy afaka milaza zay ny an-danitra raha tsy zay avy any an-danitra ihany. Et lui il a dit, moi je suis le chemin, la vérité. Tamin'izany nanambarany hoe izaho ny lalana sy fahamarinana. Et il nous a montré la vérité. Ary tamin'izany nanehony Il itsika ny a fahamarinana. démontré la volonté de Dieu. Nampibaribariny ny Il sitrapon'Andriamanitra. a démontré la volonté de Dieu et l'amour de Dieu par partir partout, sauver les âmes, les pécheurs, guérir les malades et délivrer les âmes possédées par le diable. Nampisehoany sitrapon'Andriamanitra tamin'ny nandehandehanany teny amin'izao tontolo zao ka nanasitranany marary sy namonjeny ny olona ary nanafahany zay rehetra nafatotsy ny devoly. Et le jour est venu où il était crucifié sur la croix de Calvaire. Ary tamin'ny andro zay nanomboana azy teo amin'ny azy zariny Calvarie. Le vrai agneau de Dieu que Jean-Baptiste a dit, voilà l'agneau de Dieu qui va enlever les péchés du monde. Dia nanomboana an'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra marina zay nolazainy Jaona mpanao badisa hoe endro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay nafaka amin'ny fahotany zao Et tontolo zao. Jésus a enlevé notre péché dans son cœur. Ary nentiny tompo mihitsy tamin'ny tenany iny Et fahotantsika. il
nous a gagné la rédemption Ary tamin'izany no nanomezany antsika ny et fanavotana. n'a ouvert le chemin pour l'immortalité. Tamin'izany no nanokafa ny lalana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Et après ça qu'il était mort et ressuscité de la mort, Ataorin'izay rehefa maty izy ka nitsangana tamin'ny maty. un jour dans la montagne d'Olive, Nzay andro zay tao tendrombohitra il Olive. était avec les apôtres et 500 fidèles de ses convertis. Niaraka tamin'ny apôstôly sy ireo olona tamin'ny 500 efa nivoafoy izy Et quand tamin'izay. il parlait la parole, Ho any tenin'Andriamanitra tamin'ireo il izy. commençait à monter d'entre eux Tena nanomboka nisandratra niala teo et anateny izy sy monter niakatra. en haut. Niakatra izy. Et après, il était prise d'eux. De tonga tany izy. Et un nuage, elle est pris, on n'a pu plus le voir. Nisy rahona nandray azy ka tsy nahita maso Et azy c'était intsony une ireo. chose étonnante pour les apôtres. Tena zavatra nahagaga ny mpianatra On a zany. continué à regarder. De teo izy niandrandra ny lanitra naharitra teo. Après, des anges sont venus du ciel. Taorianan'izay de nisy anjely tonga Et avy any il a dit, an-danitra. hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous comme ça au ciel? Hoy izy hoe ry lehilahy galaliana nahoany ianareo mijery maharitra ny lanitra toy izao. C'est même Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de nouveau exactement comme il est monté. Eny Jesosy zay napakarany an-danitra iny de mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy. Alors maintenant, il commence le message des apôtres et les prédicateurs de Dieu du Nouveau Testament. De nizao ary de manomboka milaza ny toriteny avy amin'Andriamanitra ny testamenta vaovao. Les vrais envoyés de Dieu. Ny olona zay niran'Andriamanitra marina. Et maintenant, leur message, c'est la deuxième retour de Jésus-Christ. Ary ny afatra zay ambarany tsy mitahatra de ny amin'ny fiverenan'i Et Jesosy l'autre, Kristy. comme l'apôtre Paul l'a expliqué bien, il a dit, je vous ai épousé, Ary ny asa zay nazavainy Paoly apôstôly mazava tsara hoe apakariko je ianao. vous ai fiancé à une épouse, Ataoko fofombadiko ianao. à un homme. Ataoko tonga Et je fofombadiny vous lehilahy anankiray présente ianao. comme un vierge pure. Ary amizay ianao de asehoko amin'ny tahaka ny Et virgine c'est ça, madio. c'était l'œuvre de l'apôtre de préparer Zany asa izany no asan'ny apôstôly hanomanana ny les olona. épouses pour Jésus-Christ. Hanomanana ny fanambadiany Jesosy Et Kristy. on les a prêché que c'est même Jésus qui est monté au ciel après qu'il a accompli notre rédemption, il viendra aussi la même chose du ciel. Ary ny anjely avy any an-danitra mihitsy no nanambara hoe iny Jesosy napakarino ny an-danitra niala taminareo ka navita ny fanavotana anareo iny mbola ho hitanareo tahaka ny nahitanareo Et azy puis indray. voilà, le jour de la mariage de l'agneau est venu. Hoy ny teny hoe tonga ny andro fampakaram-badiny Et zanak'ondry. son épouse s'est préparée. Ary efa vonona am'izany ny apakariny. Et la belle de vierges, il nous montre aussi les vierges qui étaient prêtes, ils sont rentrés dans le mariage. Fa hoy ny teny eo amin'ny Matio 5:25 hoe ireo zay niomana ka vonona de niara niditra tamin'ny mpanambady. Si vous étudiez attentivement le message et l'œuvre des apôtres de Dieu dans la Bible et dans l'acte des apôtres, Raha mba ianaranao tsara mantsy ny asa sy zay nataon'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly eo, c'était une chose qui brûlait leur cœur et une chose qu'on travaillait pour. zavatra anankiray ihany nampirehitra amin'ny fony ary zavatra anankiray ihany nikelezay niaina ny asana. De préparer des âmes pour l'éternité. Dia ny anomanana fanahin'ny olona ho amin'ny fiainana De mandrakizay. fiancer des âmes pour une épouse Jésus-Christ. Anao ny fanahin'ny olona fofombadiny Jesosy Kristy. C'était de préparer des âmes pour la deuxième retour de Jésus-Christ. Fanomanana fanahin'ny olona ho amin'ny fiverenan'i Jesosy Et Kristy. toujours on dit, sauvez-vous de cette génération et préparez-vous. Ary mandrakariva ny ohatsiny hoe mantsiry anareo amin'ny ratsy amin'ity taranaka andray mainty ary miomana. Alors maintenant, le message de l'évangile, c'est la deuxième retour de Jésus-Christ pour prendre son épouse au ciel. Ny afatry ny filazantsara ary de izao Son fiancé. fanomanana ny fofombadiny Jesosy Kristy amin'ny fiverenany indray. Dans l'acte des apôtres chapitre 1, nous avons lu que les anges ont dit, c'est même Jésus qui est monté au ciel. Sûrement, il viendra la même chose qu'il est monté. Ao amin'ny asan'ny apôstôly voalohany andriny faraparany eo nefa nanambaratsika teo fa eny Jesosy zay niakatra ho any an-danitra iny dia azo antoka mihitsy nivenany indray tahaka ny nahitanareo azy. L'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, il nous a expliqué comment ça viendra à la retour de Jésus-Christ. Ao ny apokalipsy de manazava amintsika koa anahoana reny fiverenany zany Jesosy zany. Et dans plusieurs places, dans Jacques le chapitre 5,
Ary eo amin'ny Jakoba toko fahadimy ihany koa dia misy manambara zany. Verset 7 et 8, les apôtres disaient toujours aux fiancés de Jésus-Christ, patientez-vous pour la retour de Jésus-Christ. Dia ambaran'ny apôstôly hoe mareta tsara mandra-piavin'i Jesosy Kristy. Et dans 2 Pierre 3,12, il disait toujours aux fidèles, regardons-nous et attendons-nous toujours la deuxième retour de Jésus-Christ. Ary amin'ny Petera koa dia ambarany mandrakariva hoe aoka hibanjina isika ka hiambina mandra-piveriny tompo. Jésus lui-même l'a mentionné qu'il ira et il va préparer une place et il viendra de nouveau pour nous prendre. Jesosy tena mihitsy ange no nilaza hoe andeha aho ka namboatra fitoerana anareo ary ho avy indray ka haka anareo ka any amin'izay toerako no isy anareo. Alors c'est un message vivant et vital et très important, la message de la retour de Jésus-Christ pour son vrai fiancé. Tena afatra velona sady mananaina ity afatra ny amin'ny fiverenan'i Jesosy andray ny fofombadiny sy apakariny ity. C'est l'espoir et l'attente de les vrais enfants de Dieu. Eo no fanantenana dia ny fiandrasana fiverenan'ny zanak'Andriamanitra. Et tous ceux qui étaient épouses, étaient fiancés à Jésus, et ils étaient prêtes, ils ont rentré dans le mariage et la porte était fermée. Koreo efa fofombadiny Jesosy ka vonina dia niditra tao amin'ny efitrano fampakaram-bady ary nidina ny varavarana. Sûrement, il viendra, les anges a dit. Azo antoka mihitsy fa ho avy izy hoy ny anjely. Et pourquoi il viendra? Nahoana ary izy no avy? Il viendra pour son épouse. Ho avy izy apakatra Parce zay que ny homana. l'apôtre, il dit, le mariage de l'agneau est approché. Satria hoe ny apôstôly hoe efa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Et maintenant, qu'est-ce qui est l'œuvre de l'épouse? Inona ary zao no asan'ireo olona miomana? De se préparer pour ce grand mariage. Zao ny miomana sy miovonina ho amin'izany fanambady Les zany. parabelles de 10 vierges, il dit 10, ils étaient pour se préparer. Mais il y avait 5 sages, et il y avait 5 autres qui n'étaient pas sages. Ny fanoharana ny amin'ny virgine folo dia milaza hoe folo izy ireo kanefa ny dimy dia adala fa ny dimy no endry. Alors maintenant, on peut diviser le monde dans 2 sections, dans 2 catégories, dans 2 genres de peuples. Zao ankehitriny zao ary, zao ankehitriny zao dia azo zaraina roa ny olona eto amin'ity zao tontolo zao ity. L'épouse de Christ, les préparés, Ny fanambadian'ny zanak'Andriamanitra ireo efa niomana et les non préparés, ary ireo tsy mba niomana. qui ne sont pas l'épouse de Christ. Zay tsy mba fofombadin'ny zanak'Andriamanitra. Il n'y a pas 3 genres de personnes dans ce monde. Tsy mba misy karazany telo akory eto amin'ity zao tontolo zao ity. Il y a ceux qui sont prêtes à rentrer dans le mariage et ceux qui ne sont pas prêtes à rentrer. Fa izao ihany zay vonina hiditra ao fampakaram-bady sy izay tsy vonina. Il y a ceux qui sont l'épouse et il y a les autres qui sont les enfants de diable. Tsy misy afa-tsy ireo zay atao hoe fofombadiny sy ireo atao hoe zanaky ny devoly ihany. Et la parole de Dieu dit que la porte était fermée. Roy ny tenin'Andriamanitra eto hoe nihidy ny trano. Il était fermé. Nihidy. Et une fois Jésus a dit qu'il se sera comme ça dans la fin du monde. Quelques-unes. Zay niomana dia niara-nidy. Alors ça nous montre qu'il y a des peuples qui sont prêts. Hitatsika ary amin'izany fa misy olona vonina. Et il y a des préparations à faire. Ary misy fimanana amin'izany fahavononana zany. Et qui est-ce qui sont ceux qui sont prêts? Iza azy ireo vonina Et ireo. qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt? Ary inona ny nataony nahatonga azy ho vonina. C'est une chose très importante. Tena zava-dehibe io. Le bon marchand toujours de temps en temps examine ses livres, examine son capital, examine ses produits, examine son bénéfice et son perte. Ny olona mpivarotra zay tena manana fahendrena dia mandinika mandrakariva amin'ny fandehany varony, ny entam-barony, ny vola ampiasainy sy zay rehetra momba ny varotra ataony. Mais ceux qui n'examinent pas, Fa ireo zay tsy mba mandinika ny il ataony les laisse comme ça qu'après beaucoup des années, il va examiner un jour. ka manao barananka hoe rehefa afaka taona maromaro anirina any dia odinioky ny raharahako e. Il trouvera des grandes choses qui va les rendre tristes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui tombent et on devient bankrupt. Dia any ao arina any voadinika zay nataony ka ho hitany fa miteraka faty antoka ho azy ka ilazana azy hoe bankropitra ao zany. C'est pour ça Jésus, il a dit une fois dans la parole de Dieu, préparez-vous parce qu'un temps que vous ne connaissez pas, votre maître retournera. Zany matsy no nanambarany Jesosy indray mandeha hoe miomany ianareo fa amin'ny fotoana zay tsy fantatrareo dia ho avy ny tomponareo. Et il faut, un temps que vous ne savez pas, il viendra comme les voleurs, qu'ils viennent dans la nuit sans préavis. Ho avy tahaka amin'ny fiavy mpangalatra
ny andron'ny tomponareo dia amin'ny fotoana izay tsy fantatrareo. Il faut examiner notre préparation et être sûr de notre préparation. Aoka ary tompoko samy indinika izany fiomanana zany Il y zao. a un point très important dans les paraboles des 10 vierges. Voyez les 5 fous, ils croyaient qu'ils étaient prêts, mais en réalité, ils n'étaient pas prêts et ils n'ont pas rentré et les portes sont fermées une fois pour l'éternité. Misy zavatra tokony ho maritika tsara eto amin'ity fanoharana ity, ny amin'ity fahavonona ity, zay hitantsika andreo 5 zay nihevitra ny tena mba vonona ihany koa kanjo no tonga tokoa tsy vonona akory izy ary rehefa nikatona varavarana dia tsy misokatra intsony mandrakizay. Si vous étudiez la situation spirituelle des gens, il y a des gens qui sont vraiment dans le vrai chemin et qu'ils sont sûrs, 500% ils sont prêts et ils rentreront dans le mariage. Raha mba dininao ny lalana alehan'ny olona dia reo zay olona nahita ny lalana marina ka mahazo antoka ny amin'ny famondena azy 500 isan-jato no azahoany zany dia ho azo antoka fo tafiditra Il izy. y a des autres qu'on croit qu'on est prêts et on est préparé. En réalité, ils ne sont pas vraiment prêts et ils ne sont pas rentrés. Ce sont les 5 vierges fous. Fa misy sasany kosa zay mihevitra ao amin'ny fahalalany sy ny eritreretiny hoe mba nisany vonona ihany izay kanjo tsy vonona velively izy fa ao anatin'ny kilasin'ilay Virgine 10 Et médailles. la 3e classe, les autres qui ne connaissent pas même qu'ils sont sauvés et ils ne connaissent rien, point de vue de salut, comme vous savez beaucoup, ça se trouve, les chrétiens nominales partout autour vous. Ary ilay kilasy fahatelo kosa dia ilay olona hoe anarany fotony maha kristianina azy ary ataony ara-pombo zany ary hitanao be dia be manodidina anao rey karazan'olona Demandez-les ireny. des questions, est-ce que vous êtes prêtes? Mba antanio kely azy ange ny teny fantaniana Est-ce hoe que vous vonona êtes ve anao? sauvés? Voavonjy ve anao? Il dit non, on ne sait pas. Dia anambara aminao izy hoe tsy fantatra zany. Ça, c'est la 3e catégorie. Ireny ilay kilasy fahatelo. La 2e, des autres qu'on croit qu'on est religieux et on croit qu'on est dans le vrai chemin, mais en réalité, ils ne sont pas prêts, ils n'ont pas de l'huile. Reo faharoa kosa dia ilay milaza ny tenany hoe vonona dia vonona izay anananay zao sy zao kanjo tsy fantany fa tsy manana ilay solika akory izy. Et l'autre catégorie, la première, qu'ils sont vraiment prêts, ils connaissent vraiment le chemin, ils sont vraiment bavonzi, ils connaissent 500% et on a l'huile, les 500 Alléluia. Ary ilay karazany voalohany dia ilay olona mahazo antoka ny amin'ny tenany mihitsy ny amin'ny famondena ka 500 isan-jato no ahatsiarovany zany ireny no vonona. Solomon a dit un verset très important dans le livre de Proverbes. Hoe Solomon no amin'ny andininy lehibe anankiray ao amin'ny bolanao hoe Il a dit, il y a un chemin qui se voit devant les gens que c'est le vrai chemin, mais la fin c'est la destruction. misy lalana zay veriny olona tao maro hoy Solomona kanefa ny farany zany dia fanravana. Maintenant, dans cette génération nous vivons, il y a beaucoup de christianisme, mais ils ne sont pas l'épouse de Christ et ils ne sont pas prêts à rentrer et ils ne vont pas rentrer et la porte sera fermée. Amin'izao taranaka andray mena iarahantsika izao dia misy olona mihevitra fa voavonjy izy ary hoe tena fofombadin'i Jesosy Kristy marina kanefa rehefa tonga ny andro dia hikatona amin'ny ny lanitra ka tsy ho tafiditra izy. Voyez les 5 fous, ce n'étaient pas des hommes vices. Jereo angerety Virgine 10 médailles tsy hoe olona ratsy Non, akory ils izy avaient les habits de mariage. fantany tsara ny fitafiana ilaina amin'izany Ils se croyaient qu'ils sont prêts. dia mino izy fa vonona. Actuellement, ils sont sortis pour rencontrer. Tamin'izay dia nivoaka izy mba hiaona amin'ny mpapakatra Mais il manquait l'huile. fa nisy zavaratsy ampy tao aminy dia nisolo. Et manquait l'huile de brûler continuellement dans leur vie et dans leur... Koa rehefa tsy nanana solika izy dia tsy nisy firetana nytoy tao amin'ny fiainany Et ils ne pouvaient pas rentrer dans le mariage. koa tsy afaka hiditra ao fampakaram-bady izy zany. Voyez, alors, examinez-vous votre vie et examinez le christianisme que vous voyez entre ces 3 catégories. Dinio kely ny fiainanao sy ny fiainan'ny kristianina amindreo karazany telo ny lazaitikireo. Ceux qui sont prêts et on a l'huile, le Saint-Esprit et une assurance continuelle et le feu du Saint-Esprit brûle et l'huile de Dieu brûle dans leur cœur, brûle et donne la vraie lumière. Ireo zay vonina dia ireo zay manana fanala misy solika amin'ny rehetra opony amin'ny alala fanahy masina ary mitoy ny rehetany Les zany. autres qu'on a les formes extérieures et même on a la connaissance qui signifie par la lampe. Ny sasany kosa
zay fombafomba ivelany fotsiny ka hoe mba nanana fahalalana izay midikan'izany dia ilay lalampy. Il croyait qu'il va rentrer, Mino izy fa ho tafiditra, mais il n'y avait pas de l'huile et ils sont pas rentrés et la porte était fermée par Dieu lui-même. koa satria tsy nanana solika izy dia tsy tafiditra tao ary efa narindrina ny trano ka Andriamanitra tena mihitsy nanidy azy. La troisième catégorie, vous les trouvez par les milliers chez les matis, qu'ils ne savent pas même qu'ils sont sauvés, ils ne savent pas même que rien du tout. Ilay kilasy fahatelo kosa dia zay hitanareo any fiangonana maty zay tsy mahalala akory ny amin'ny famondena azy, tsy mahalala nininany amin'izany. Ce matin, j'essaye par l'esprit du Saint-Esprit de faire une examination complète pour chaque cœur et pour chaque vie. Zao marainy zao ary amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mampandinika anao ny tenanao sy ny fiainanao aho. Ils disent la parole, ils s'est préparé et ceux qui étaient prêts, ils sont rentrés. Alors il y a une préparation, il y a des vrais prêtres. Hitantsika ao amin'ny tenin'Andriamanitra fa hoy izy hoe niomana ireo ka ireo izay vonona dia niditra. Pour être prêtre, Mba tonga antsika ho vonona il ary faut passer par une opération par le Saint-Esprit. dia tsy maintsy misy asa ataon'ny fanahy Il masina faut amintsika. passer par ce que Jésus a commandé et a dit définitivement, vous devez être né de nouveau ou vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Dia tsy maintsy mandalo amin'ilay didiny Jesosy Kristy anankiray manao hoe tsy maintsy Être prêtre, mba tonga antsika ho vonona ary il faut passer par une opération par le Saint-Esprit. dia tsy maintsy misy asa ataon'ny fanahy Il masina faut amintsika. passer par ce que Jésus a commandé et a dit définitivement, vous devez être né de nouveau ou vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Dia tsy maintsy mandalo amin'ilay didiny Jesosy Kristy anankiray manao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao vao mahazo mahita amin'ny Il fanjakan'Andriamanitra. faut être renouvelé par le Saint-Esprit. Tsy maintsy avozy ny fanahy masina. Ils disent la parole, tout ce qu'ils ont reçu, il les a donné puissance de devenir enfants de Dieu, ce qui était n'est pas par la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais par Dieu. Hoe ny tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mihinny anarany dia ireo zay tsy nateraky ny raha na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Et il y a des Andriamanitra. personnes, on veut dire, on vous préparera le ciel, portez votre bébé, on va le baptiser, parce que s'il va mourir, il va rentrer à l'enfer. Dia misy olona mamitaka anareo ka manao hoe mba ento reny zanakareo atao batisa fa raha maty alohany avy tamin'ny batisa nge idoany amin'ny elo Et e. après, on vous dit maintenant, on vous a christianisé, et on écrit votre nom dans l'église, et on vous donne un certificat que vous êtes venu chrétienne. Dia rehefa vita zany asa zany dia lazainy ianao fa hoe vita ny raha zao fa voasoratra amin'ny boky mpiangonana ny anaran-janakao ary iny ny certificat ka dia mivovonjy On izy. mettra une firana dans votre main et une Bible, et on vous apprend un peu dans l'école quelque chose religieuse. Dia angamba mba omena firana sy baiboly eny an-tananao anao dia ampianarina fombafomba mpivavahana any ampianaranao ihany koa. Mais ça, ce n'est pas les préparations qui fait rentrer l'homme dans le centre des ciels. Kanefa tsy izany velively ny fanomanana ny olona ho tonga any ampovoan'ny lanitra akory. Mais Jésus a dit à Nicodémos, vous devez être né de nouveau. Fa hoy Nikodemosy tsy maintsy ateraky indray ianao. Vous devez être né par Dieu. Tsy maintsy ateraka Vous Andriamanitra devez ianao. être changé par le Saint-Esprit. Tsy maintsy hovany ny asa fanahy Vous masina devez ianao. entendre la parole et être changé par le Tsy Saint-Esprit. maintsy mandray ny tenin'Andriamanitra ianao ka ny asa fanahy masina ny Tous ceux manovanao. qui l'ont reçu, Zay rehetra nandray azy reçu Jésus comme sauveur personnel, nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tena manokana zany. après une connaissance de la parole de Dieu, Aorianany fahalalana ny tenin'Andriamanitra ny lazaina et azy après entendre la parole de Dieu, sy narenesany zany et repentir de tout leur cœur, ka ibebany amin'ny fony et marina tokoa changer leur vie. iovany amin'ny Et après, fiainan-dratsiny. ils sont nés pas par la volonté de leur père et leur mère et leur homme et un homme, mais ils sont nés de Dieu, la parole dit. Ka aorianan'izay tsy dia hoe nateraky ny olona izy na ny sitrapon'olombelona fa hoy ny teny hoe nateraky Andriamanitra izy. Et votre préparation pour rentrer dans le ciel, c'est une œuvre, c'est une chose que Dieu même doit faire en vous, mon cher ami. Koa ny fanomanana ho tonga any ampovoan'ny lanitra ary afaka malala dia fanomanan'Andriamanitra anao mihitsy amin'ny fiainanao. Et on va lire une verset dans le livre des Éphésiens. Vous allez voir qu'est-ce que Jésus fait pour son épouse. Hoetantsika ao amin'ny Efesianina zay ataon'ny tompo ny amin'ny ty-apakariny ity. Chapitre 5, Efesianina toko fahadimy. versets 25 et 26 et 27. Andeny fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Il explique exactement aussi notre message, que nous sommes l'épouse de Christ. Azavainy tsara zao afarazany amintsika zao fa isika no apakarin'i Kristy. Et comment le Seigneur lui-même va faire cette opération de nous, il va nous représenter. Ary nanahoana nge no fomba fiasan'ny tompo tamintsika abaribarintsika eto zany.
Ianareo lehilahy tiavan'ny vatonareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany amonjy azy mba masina azy amin'ny anadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisino any tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy tsiny tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Jésus a dit à Pierre, si je te ne lave pas, tu n'as pas aucune partie dans moi. Hoy Jesosy tamin'ny Petera hoe raha tsy mety ho sasako anao dia tsy manana anjara amiko. Si Dieu ne fait pas un miracle dans votre cœur de vous renouveler par le Saint-Esprit, Raha tsy manao fahagagana ao am-ponao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanavoazana fanahy masina, si vous n'êtes pas changé par la puissance du Saint-Esprit, raha tsy mety ho van'ny herin'ny fanahy masina ianao, vous devez premièrement entendre son message, repentir et accepter Jésus-Christ. zany hoe tsy maintsy mandre ianao zany dia mibebaka dia mandray an'i Jesosy Kristy. Et lui-même va faire le miracle de vous faire naître de nouveau. Ary izy tenany mihitsy manao fahagagana anavao anao, Et après, vous serez son épouse. ary aorianan'izay dia ho Il fofombadiny y a ianao. une robe de mariage que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse. Elle dit, et voilà, sa femme s'est préparée et elle a mis son robe qui était de lin et qui était le blanc. Et ça, c'est l'œuvre de la justice des saintes. Efa novakitsika fa misy akanjo manokana mihitsy dia hoy izy hoe rongony fotsy madinika madio mangatsakatsaka, zany no asan'ny fanahy masina. On n'est pas sauvé parce que nous sommes christianisés par nos parents. Tsy hoe voavonjy isika satria efa nataon'ny ray aman-drentsika hoe kristianina. On n'est pas sauvé parce que nous sommes bons ou nous faisons des bonnes œuvres. Tsy hoe voavonjy isika satria tsika tsara na manao asa soa. Mais il y a une préparation qui doit être faite dans nous, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre vie. Fa misy fanomanana kosa tsy maintsy atao anatin'ny fanahytsika, ny fotsika sy ny fiainatsika. Il y a une robe de mariage que Jésus seulement peut vous donner. Misy akanjo manokana ho an'ny mpanambady izay omeny Jesosy Et iry ça, tenany. c'est la robe de sa justice qui doit vous couvrir et couvrir votre péché. Io dia le akanjon'ny fahamarinana izay maharakotra ny fahotanao rehetra. C'est tout ce que l'on reçu. Il les a donné puissance de devenir enfants de Dieu. Ireo izay nandray azy ihany nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. La parole de Dieu disait, Abraham a cru Dieu, elle était comptée pour lui comme une justice. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Abrahama dia nino an'Andriamanitra ary nisaina ho fahamarinana zany. Alors, c'est pour être préparé, Mba nomanana antsika ary, est vraiment préparé. mba havonina Il antsika. faut que vous recevez Jésus-Christ comme sauveur personnel. Dia tokony handray an'i Jesosy mpamonjy ny tena kana ianao. Acceptez ce qu'il a fait pour vous sur la croix de Calvaire. Raiso ho anao mihitsy izay nataony teo amin'ny azo jaliny Kalvari. Prendre la sa robe de justice et couvrir votre péché et toute votre vice par la robe de justice de Jésus-Christ. Raiso ny akanjon'ny fahamarinany mba handrakotra ny fahotanao rehetra sy ny ratsy izay nataonao. Et ça, on reçoit dans la nouvelle naissance. Zany dia raisinao eo amin'ny fahaterahana Et indray. aussi, c'est appliqué sur nous après le baptême, parce que la parole dit ceux qui sont baptisés en Christ, on a mis Christ. Arak'izay voalazany amin'ny fahataterahany badisa hoe ireo izay natao badisa dia tonga ao amin'ny Jesosy Il y a Kristy. une robe de mariage. Misy akanjo mifampakaram-bady eto. Et il y a l'huile aussi qui doit brûler dans notre lampe, dans notre cœur, dans notre esprit. Ary misy solika koa izay tokony hirehetra ao am-potsika, ao amin'ny fanahytsika, ao amin'ny tenatsika. Et ce n'est pas une religion pour 2-3 jours qu'il brûle un peu les lampes et après l'huile parte et ce n'est pas remplacé de nouveau. Mais ça doit brûler jour et nuit continuellement jusqu'à la retour de Jésus-Christ et vous pouvez rentrer dedans. Ka tsy ilay fivavahana malady reraka namaty eo anatin'ny 3 andro monjy, fa ilay fivavahana amin'ny rehetra mahatra tahaka ny solika mandra-piveriny Jesosy Le Kristy. christianisme, ce n'est pas la religion de dimanche matin, mais la religion de 24 heures dans le jour. Ny maha kristianina akory tsy dia ilay adiny vitsivitsy hoe 2-3 anatin'ny maraina, fa ilay mandritry ny andro penina rehetra mihitsy. Je veux que vous remarquiez bien dans cette parabole, ils avaient un peu de l'huile avant, mais l'huile était utilisée, mais on ne l'a pas remplacée encore. Et Jésus est venu et ils ne sont pas rentrés. Tiako ny ahafataranareo izay voalaza amin'ity fanoharana ity, fa mba nanana solika ihany eny izy ireo hoe fa tsy nitoy ny faharetany fanadilany. Les 5 fous ne se prendront pas dans les catégories mâles, mais ils sont des personnes qui faisaient des efforts et aussi croyaient qu'on va rentrer. Reto virjine 10 medaly reto ny akory tsy ao anatin'ny kilasan'ny olon-dratsy e, fa mba atao anatin'ny kilasan'ny olona tsara ihany kanefa hitatsika izay nahazo azy. Cette parabole nous montre, mes frères et sœurs, que nous devons avoir l'huile continuellement et être prêts à n'importe quel moment
que nous mourons ou que nous partons de cet monde, on rencontre Dieu de suite. Dia fanoarana ity dia mampiomana antsika mazava tsara fa tokony ho vonina mandrakarivotsika na amin'ny fotoana toinona na fotoana toinona vonina eona amin'Andriamanitra. C'est une préparation qui doit être continuellement. Fanomanana maharitra. Vous êtes prêts et après rester prêts et avoir l'huile dans votre réservoir jusqu'à le moment que l'archange va donner le bruit et Jésus va apparaître dans l'air. Nenao zao ary mijanona ho vonina mandra-piaviny Jesosy Kristy ka isy ahony eny amin'ny abakabaky ny C'est raony. pour ça Jésus a dit, ça viendra comme un voleur dans la nuit. Soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts. Zany matso nilazany Jesosy tenany hoe tahaka ny fiavy mpangalatra amin'ny alina ny fiavy ny andro ny zanak'olona ka aoko vonina sy iambina ianareo. L'apôtre Pierre, il a dit, s'il est juste, avec effort, ils sont sauvés. Où est-ce que les pécheurs vont apparaître? Ny apôstôly Petera koa nilaza hoe raha ny marina ary saika tsy voavonjy aiza nisy ahony tsy marina Et amin'izany. il y a des choses qu'on doit faire et obéir la parole de Dieu pour maintenir l'huile dans notre lampe. Misy zavatra tsy maintsy atao sy akatoavina amin'ny tenin'Andriamanitra mba azahoantsika mitahiry maharitra ny solika Il y ao a anatin'ny une lalàna. préparation. Misy fiomanana. Ce n'est pas obéir une fois ou deux fois quelques paroles de Dieu et après finissez par ça. Tsy hoe ny makatoy indray mandeha na indroa ihany ny tenin'Andriamanitra dia vitan'izay akory. C'est une vie continuelle qu'on doit vivre avec Christ jusqu'à son arrivée. Fa fiainana mitohy amin'ny fankatoavana mandra-piveriny Jesosy Kristy. Et obéir tous ses commandements. Mankatoy ny Je didiny vais vous rehetra. demander, est-ce que vous êtes prêts, mon cher ami? Dia manontany ianao zao rehefa malala vonina ary ve Est-ce ianao? que vous êtes prêts? Vonina ve ianao Est-ce zao? que vous êtes nés de nouveau? Eka indray ve Est-ce ianao? que vous êtes chrétien par vos paroles ou vous êtes chrétien par le Saint-Esprit qui vous a changé et qui vous a fait de nouveau? Moa kristianina tamin'ny alalany izay nataon'ny ray aman-dreninao va ianao sa tamin'ny alalany nataon'ny fanamasina taminao ka nateraka indray? Qu'est-ce qui est l'espoir dans l'éternité? Enona re mba fanantenanao ny amin'ny fiainana mandrakizay e? Chrétien extérieur Kristianina ivelany ve? ou en réalité vous êtes né de Dieu? Soa sa kristianina marina ka nateraka Vous Andriamanitra êtes mihitsy changé complètement. no vana tanteraka Vous mihitsy. avez reçu Jésus dans votre cœur Efa nandray Jesosy ao am-ponao ao et il vous a donné la puissance de devenir enfant ka de Dieu. izy no nanome hery anao ho tonga zanak'Andriamanitra. Est-ce que vous êtes prêts comme ça? Vonina tahaka izany ary ve ianao? Ça c'est la première préparation. Eo ny fanomanana voalohany. Notre préparation. Ary ny fanomanana antsika Est-ce que vous êtes baptisés? moa vita batisa marina va Ne ianao? changez pas la parole. Aza ovana reny teny C'est e. très importante. Tena zava-dehibe Si vous mantsy. n'êtes pas baptisé, vous n'êtes pas prêts. Raha mbola tsy natao batisa ianao dia tsy vonina zany. Ne vous faites pas des sous à vous-même. Aza mamitaka ny tenanao re. La parole de Dieu dit clairement, tous ceux qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ne changez pas la parole de Jésus. Ny tenin'Andriamanitra dia mazava tsara ny filaharany. Si vous refusez, vous avez honte d'obéir la parole de Dieu, je vous dis franchement, aujourd'hui, le dimanche, et Dieu est témoigne sur ma parole, vous n'êtes pas prêts à rencontrer Dieu et vous ne rentrez pas s'il vient ce soir. Raha mandany tsy bebaka ianao ka tsy atao badisa tsy ovondena mazava ny tenin'Andriamanitra fa tsy vonina ianao zany ko raha ho tonga izy dia tsy amin'ny fahavonona velively ianao. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Tsy misy fanamboamboarana akory ny Vous tenin'Andriamanitra. avez déjà inscrit. Raha tahiny efa nisoratra ianao Je dis oui, vous êtes prêts. dia lazaiko tsotra aminao fa vonina ianao Parce zany. que vous avez décidé dans votre cœur d'obéir. Ko efa vonina ao am-ponao ianao fa hakatoa. Ça, c'est accepté comme action exactement faite. Izany dia raisina sady tahaka ny asa efa natao taminao Mais si koa. vous êtes peureux et honte de Jésus, Fa raha sarotahotra ianao ka menatra any et vous amin'ny êtes Jesosy convaincu que le baptême d'enfant, ce n'est pas biblique, c'est contre la parole de Dieu, et vous refusez d'être baptisé, je vous dis ce matin, vous n'êtes pas prêts, et s'il viendra aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer. koa raha resy lahatra hoe mibadisa anjaza ireny ianao fa badisa ireny ka manohitra ny tsy atao badisa ianao zao no lazaina aminao tsy vonina ianao ary raha ho tonga izy dia ho hitanao zavatra azo anao fa raha Votre refus d'être baptisé, c'est un signe que vous manquez l'obéissance de la parole de Dieu, et vous avez honte de Jésus, et vous donnez l'honneur pour l'homme et les formalistes. ny fandavanao tsy atao badisa dia famantarana izany fa ny fanaraha-pomba no arahanao ary menatra ny olombelona sy ny Il y fombafomban'olombelona a un ianao. verset du livre d'Apocalypse, Ao amin'ny apokalypsy dia misy teniny anankiray. et je ne me rappelle pas le chapitre, mais il dit, et tous ceux qui sont peur hoe izy hoe zay matahotra de l'homme, zay matahotra olombelona. peur, qu'est-ce qu'il va dire l'homme? Hein? Et 21, 8, je crois. Apokalypsy faraky amby roapolo ny andinin'ny fahavalo. Non, honey? Oui, oui. Oui, 21, 8. Oui, oui.
fearful, oui. Et ceux qui ont peur, vous avez peur, qu'est-ce qu'il va dire le maty? Reo zay osa mataotao foana. Qu'est-ce qu'on va dire les autres? Inona reny lazain'olona raha atao ao ao. Peur que vous changez le baptême de votre ancêtre. Inona reny lazain'olona raha lazay reo manofa ny batisan'ny razana ao. Peur des paroles et critiques de l'homme, mais n'a pas peur d'obéir Dieu. Matahotra ny fanakian'olombelona fa tsy matahotra ny fankataovana an'Andriamanitra. Si vous êtes un de cette catégorie, vous n'allez pas rentrer. Marquez ma parole bien. Raha ao anatin'io karazan'io anao tsy ho tafiditra anao tadidio tsara ny teniko ranga. 18. Fa ny osy sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamono olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanody ratsy sy ny mpanompo sampy sy ny mpandanga rehetra dia ano ny anjarany any amin'ny farimy rehetra afo sy solofara zany ny fahafatesana faharoa. Alléluia. Avez-vous peur? Io osana matatahotra io. Dire, Inona reny lazain'olona any any cherchez ke l'honneur de l'homme. tato ny voninahitryolombelona anao Vous amizay. vous n'êtes pas prêts. Tsy ho tafiditra anao tsy vonina anao zany. Voilà, nous avons lu les listes. Efa mivakitika tao ny lista be dia be. Est-ce que vous, et la parole de Dieu, tout ce qui était prêt, on a rentré. Hoe ny tenin'Andriamanitra hoe zay vonina niditra. Est-ce que vous payez votre dîme? Efa mba naloanao ve fafolikarenao ary? Si vous refusez d'obéir la parole de Dieu, Raha lavinao tsy aka vous ne todidin'Andriamanitra. payez pas votre dîme, vous ne rentrez pas. Fa tsy alohanao fafolikarenanao tsy ho tafiditra ianao. Vous n'êtes pas prêt encore parce que vous n'obéissez pas la parole de Dieu. Vous n'êtes pas prêt. Satria tsy mbola makatoy ianao dia tsy vonina ianao zany. Sont des préparations que c'est importante et utile pour préserver l'huile dans notre lampe continuellement jusqu'à le retour de Jésus-Christ du ciel. Tena fanomanana lehibe sady mahasoa mihitsy ny aika mitahiry ny solontsika ao anatin'ny fanalantsika mandra-piveriny Jesosy ho avy eny amin'ny rahona. Quel est le signe que vous êtes prêts? Inona zao famantarana fa vonina ianao? Vous n'obéissez pas la parole de payer le dîme et de baptiser. Quel signe que vous avez en vrai cette parole si vous avez peur de l'obéir et vous n'avez pas foi de l'obéir? Raha tsy tatera ke lazaina hoe Vous ne rentrez pas. mino an'Andriamanitra ianao kanefa tsy arahanao zay lazain'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny badisa kory azy dia mandeha amin'ny finoana diso ianao ary tsy ho tafita mihitsy ianao. Marquez bien les 5 vierges fous, c'était pas des personnes vices, mais c'était des personnes religieuses avec toutes les choses extérieures parfaites, mais ça manquait l'huile. Mba mariro tsara nge reto virgine dimy adaly reto afantaranao azy tsy olona ratsy ane akory izy fa ara-dalàna dododolona ny fitafinina ny zavatra netiny fa zay tsy nananany dia tiany ny solika ihany Et tsy si vous natafidirana. avez vraiment l'huile, vous avez un cœur qui brûle et qui cherche à obéir la parole de Dieu. Vous n'aurez pas patience de rester une autre semaine sans inscrire à être baptisé. Ko raha manana ny solika marina ianao dia tsy hiaritra akory ianao na dia herinandro monja aza hisoratanao androsonao amin'ny badisy. Si vous êtes vraiment Dieu et vous êtes donné le droit de devenir enfant de Dieu, vous obéirez la parole de Dieu plus que tous dans ce monde et vous allez payer votre dîme, vous allez être baptisé tout de suite. Alléluia, alléluia. Ko raha tahiny tena nateraky indray marina ianao ka hakatoan'Andriamanitra ka ho atao badisa ka ando fafolokarenao izay ianao ny tena tonga ao amin'ilay voalaza teo hoe nateraka indray. Nous devons être prêts continuellement parce que la mort peut venir à chacun de nous pour les jeunes et pour les vieux aussi. Tsy maintsy mitoetra eo amin'ny fahavononana mandrakariva isika satria ny fahafatesana dia ho avy ho amin'ny zaza sy ny tanora ary ho amin'ny miantitra ihany koa. Alléluia. Vous savez, il y avait je crois c'était 10 jours passés, il y avait une femme qui assistait à cette réunion ici. Mesy vehivavy ngamba folany lasa izy rangahy tonga teto fivoriantsika. Elle n'était pas très vieille, je crois un peu passé, peut-être 50. Tsy dia antitra loatra izy rangahy fa ngamba dimapolo taona eo eo. Tombée malade dans la nuit. Marary izy ny alina iny. On a porté le docteur. Nentina ny dokotera. C'est fini le lendemain, il y avait un petit signe qui est bleu. Ny afaka pitsy dia nisy famantarana kely. Je ne me rappelle pas combien le soir, un des jours, tout de suite passé de ce monde. Dia hoe tao tsara izy kanefa ny tao anatin'indray mpimasy monja dia maty. Ça peut arriver à n'importe lequel de vous. Mety ho tonga na amiko na aminao koa ne tahaka zany. C'est pour ça que Jésus vous conseille de soyez prêts un moment. Il ne peut pas dire une année ou un mois, mais il dit un moment que vous ne savez pas. Le Fils de Dieu va retourner. Alors c'est une préparation pour chaque moment de notre vie. Zany mahatsy no anambaran'ny tompo amin'ny vatana hoe ho avy izy ary tsy voalaza ny volana na ny andro na ny fotoana fa izao ihany amin'ny andro zay tsy afantaranao ary zany milana fiomarana. Examinez maintenant votre livre.
Teneo tsara azy zao amin'ny boky mitenanao. Avant que vous ouvrez votre yeux dans l'enfer, Alohan'ny airatany masonao ka efa niminy et aloha ça anao sera trop tard. ka ho trataoriny ianao amin'izay. La parole de Dieu dit, et la porte était fermée. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia narindrina sy nidina Et si dans varavarana. le temps de Noah, Tahaka ny tamin'ny andro Noako, il a prêché, nitory eny il eno a ahy e. montré le vrai chemin. Nazavainy tamin'ny olona izay zavatra ho avy e. Les formalistes, Kanefa ny olona dia tia ny ils aimaient fombafomba le ny chemin large. tendy amin'ny lala malalaka ny Ils olona. aimaient le chemin qui ne trouble pas leur conscience, Tiany iny andeha amin'ny lalana izay tsy mandelingelina ny qui ne fieritreretany, sanctifie pas leur vie, tsy tena masina ny fiainany le izy. chemin qui ne touche pas leur poche, Ny lalana izay tsy mitsasitsiasika ny et qui volany, ne touche pas leur orgueil d'être baptisés. izay tsy mitsasitsiasika ny avinaviny sy ny reka tsy Et azahoana manao Jésus est batisazy, venu, dia tonga nitondra drano. il les a pris tous. Dia azo daholo izy rehetra. Il a pris le professeur de théologie, Tratra tao daholo ny mpampianatra il teolojia, a pris le professeur de sciences, rakotra ataoko ny koa mpampianatra il siansa, a pris les intellectuels safotra ataony pour manam-pahaizana. constituer une religion de leur tête. Ireo izay nanoro ny fivavahana araky ny sainy, Mais on a refusé d'obéir la simple parole de Dieu. fa nandahy tsy akatony ny tenin'Andriamanitra tsotra. Et le déluge est venu. Tonga nitondra drano, Il les a détruits tous. ary safotra daholo izy Et rehetra. on a tapé à la porte. Fa dia nandondona tao ambaravarany Mais la fiara. parole de Dieu dit, Dieu lui-même a fermé la porte de l'arc. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena mihitsy iny no nanakatona ny varavarany samby fiara. Jésus, il a dit, le Saint-Esprit était sur lui de prêcher la bonne nouvelle, le jour, l'année acceptée et un jour de jugement, tout de suite. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe naniraka anay hitory ny teny fanafahana sy ny taona kasitrahana izy. C'est pas un jeu quand Jésus, de sa propre bouche, il vous dit, d'un moment que vous ne savez pas, soyez prêts par un moment que vous ne savez pas, le Fils de Dieu retournera. Et s'il retourne quand vous êtes prêts, vous serez perdus. Teny naloaka ny vavan'ny tompo Quand vous mihitsy. n'êtes pas prêts. Teny naloaka ny vavan'ny tompo mihitsy hoe miembena ianareo fa tsy fantatrareo ny fotoana sy ny ora izay verena. Ko raha tsy vonona ianao dia ho any fahaverezany La vie zany. éternelle, ce n'est pas un jeu, mes chers amis. Tsy kilalao akory eny ty fiainana Ce n'est mandrakizay pas ty un e. poupée qu'on peut jouer avec et l'échanger. Tsy sary bakoly izay azo lalaovina izy ty ka azo C'est un soloina. peu sérieux parce que s'il a fait, il a coûté la vie de la Fils de Dieu. Fa tena zava-matahotra mihitsy satria niainy zanak'Andriamanitra Et s'il n'y ny a pas mpiarany anao. offert, Jésus n'aurait jamais venu du ciel pour être craché et frappé par des mêmes pécheurs. Koa raha tahiny tsy hisy ny elo nahoana moa Jesosy nandao ny lapany ka ho tonga teteo ambony tany nororana sy nalambaraka sy ny kapahony mpanota. Mais parce que l'enfer est réel et éternel, il a accepté de venir et de souffrir pour nous sauver et nous faire son épouse. Satria marina sady misy ny elo ary mandrakizay ny fitoerana any dia tonga izy ka nanomana fofombadiny sy ny oapakariny. La vie n'est pas sûre. Tsy azo antoka ny aina re. L'éternité peut venir aujourd'hui à n'importe lequel. Mety ho tonga amin'ny tsirairay avy amintsika niza nizao ny mandrakizay. C'est dans 2 minutes d'ici de cette monde. Ao anatin'ny roa minitra monja dia mety tsy ho eto amin'izao tontolo izao tsony ianao. Est-ce que vous allez maintenant vous préparer ou vous allez laisser après? Moa ve iomana ianao sa angatakandro? La porte était fermée. Idy ny varavarana raha angatakandro anao. Ouvre-nous, Seigneur. Amin'izay ianao vona voay tompo, voay re zay Voyez e. bien la parole des cinq vierges fous. Ils n'étaient pas des personnes qui ne savaient pas même bien le chemin. Ils savaient même comment prier. Ils disaient, ouvre Seigneur. Ils parlaient et ils priaient dans les églises. Jereo tsara angeny amin'ny ty fanarana ny dimy adaly ty, fa tsy hoe dia adala tokoa izy tsy nay mivavaka fa mivavaka izy tompo voay Ouvre zay. Seigneur. Voay zay tompo. Mais une fois Jésus ferme la porte, personne ne peut l'ouvrir. Kanefa rehefa akatony Jesosy mivaravarana tsy misy mahazo C'est manokatra pour azy ça intsony. il dit un moment que vous ne savez pas. Zany mila zany hoe amin'ny fotoana zay tsy fantatrareo. Si on vous dit dans 3 semaines, dans 3 jours, vous allez mourir. Fa raha lazaina aminao zao fo faty anao anatin'ny telo Ah, andro, vous allez régler votre problème avec votre femme. amin'izay anao didinidinitsy ny Vous zava-manairanao allez amin'ny vatinao. régler votre problème avec votre mari. Fitainao dododolo ny zavatra rehetra amin'ny Vous allez vatinao. payer les dettes. Ho alohanao dolo ny Vous trosan'olona. allez venir ici pour chercher de payer toutes les anciennes dîmes depuis que vous avez entendu la message. Vous devez encore tous ces mois-là que vous n'avez pas payé, vous devez les payer. Mikarokaroko amin'ny compte rehetra anao andoafanao mifafolokarena tsy voalohana fa ho very anao amin'izay. Alléluia! Peut-être vous serez malade, on ne va pas vous transporter, vous les maintenant je vais être baptisé, mais vous avez encore 6 heures à vivre. Ngambo indray andro any arary anao ka amin'izay anao vao aniry no atao batisa nefa efa manatombotra ny Vous fahafatesanao. voulez mettre là votre maison en ordre, Amin'izay anao dia andamindamina ny votre tokantranonao, étage en ordre. ny lovanao ho alaminao. Ah, vous voulez être tous en ordre. Tianao ilamina zany vao Mais andehanao. mes chers amis, il y a quelque chose de plus important dans notre vie éternelle. Rehefa mahalala misy zava-dehibe tsy maintsy tokony ho atao zao hoe dia fiainana Et mandrakizay maintenant, c'est karakaraina. le sagesse
cessent de préparer pour l'éternité. Et tous ceux qui étaient prêts, ils sont rentrés dans le mariage. Ary zao ankehitriny zao ny fahendrena re dia miomana noho zany ary hoe ny tenin'Andriamanitra hoe ireo izay vonona ka niomana dia niaina ianao. Et c'est un genre d'un pneu qu'on peut mettre de l'air. Si vous tombez dans l'eau, ça flotte, ça reste sur l'eau, vous n'allez pas rentrer. Oui, ary iny dia karazana fingotra izay tsofina ka raha tahiny zany eny ambony ranomasina ny roplanina na ny sambo miletika dia mitsikafona ianao fa tsy miletika kosa misy an'ilay il y fingotra tsofina avait eny. un petit bateau qui traversait toujours un grand lac Misy sambo kely izay miampita matetika eo amin'ity farihy anankiray dans l'Amérique. tany Amerika io. Et il y avait un homme sage. Nisy olon-kely anankiray Toujours il avait son ceinture de secours avec lui. ary niazy ilay fekibo azy tofona dia nataony manakariva teny valahiny. Les hommes, quelques-uns le critiquent. Ny sasany tamin'izay dia nomey azy ka nanakiny azy. Vous avez ça sur vous. Inona koa ty ataonao ragato iny Ah, ce sasany. bateau, il a traversé plusieurs fois. C'est là qu'il a jamais tombé. Efa mibetsaka mivezivezy teto hoe ty sambo ty nefa ne mbona tsy nisy loza Il niasa a dit, moi, taminy. je vais être ici. Dia hoe ilay rangahy hoe niady dia tiako noatoka azo Et ato. il a traversé, mais toujours avec les ceintures bien sécurées. Un vrai bon ceinture qu'il a acheté et qu'il a payé un bon prix. Dia nivezivezy tahaka an'izany ny sambo ary dia tsy nalany teny valahany rangahy iny azy ilay fekibo azo tsofina izay nividiny tamin'ny volany mihitsy ary tsara izy io. Et un jour, une grande tempête, quand le bateau était dans le milieu de lac, est venu une grande tempête, il a tourné comme ça le bateau, et il était en danger, on a soufflé, le soufflet en danger. Ndray andro zay raha teny ampovoan'ny farihy indrindra nisy sambo dia nisy tafidrivotra maherika nampihodikodina ny sambo. Le capitaine dit, chacun, faites sortir votre ceinture de secours. Ary naneno ilay sifflet ataontsika hoe sifflet d'alarme ary hoy ny kapiteny sambo hoe tsika rehetra aoka samy mivoaka daholo ka mety Celui-là, il avait fekibo. déjà prêt, alléluia. Niazy efa teny aminy ka efa Et il y vonona avait izy. les autres qui sont sortis de leur chambre. Ny sasany dia mivoaka tany any efitrano misy azy. Oh, j'ai négligé, je n'ai pas acheté. Adimoko re tsy mba nividy aho hoe. L'autre, il a pris une ceinture qui n'est pas bonne. Ny sasany nandray an'ireny le fekibo tsy efa tsara reky Extérieurement, reny. ça se montre bon. Teny velany dia tao tsara le Mais fekibo. c'était une counterfeit, ça veut dire quelque chose qui semble comme l'argent. Vous savez, il y a d'argent. On se montre la même chose, mais ce n'est pas imprimé par le gouvernement. Il y a aussi quelques mille. Kanefa ny sasany tamin'izy ireny dia le karazana fekibo sandoka. Ah, ça, c'est ce chemin que M. Daoud prêche, c'est trop difficile. Non, on va rester chez les matchs, on nous permet de fumer, et on nous permet d'aller à le cinéma le soir. Dia angamba ilaza hoe sarotra loatra ty lalana lazay ngiadahodana aty ka oka re mipetraka any amin'ny fiangonan'razana manara-pomba any dia ifoka sy diara sy andeha tsy andeha ery e. On ne nous demande pas le dîme là-bas. Any tsy mba mitaka fafolo-karena C'est fa facile. malalaka sady mora ny lalana Alors, quelqu'un a koa. acheté cette ceinture. Dia tahaka izany reny olona mividy fekibo sandoka Il reny. vient de mettre de l'air. Dia mais mba c'est toky izy troué. mitsoka kanefa rehefa loaka le zava tonga ny rivotra. Il le jette dans le grand lac. Dia mba lasa izy niroboka Et tany les rano. vagues tournent. Dia tonga ny tafio-drivotra. Et il crie, mais il n'y a pas de secours parce que son ceinture était en force. Niantso vonjehitra ilay tsisy famondenao azy satria efa loaka le fekibony dia niletika izy. Alléluia. Mais l'autre qui a s'est préparé avec le vrai ceinture. Fa iray ilay niomana tamin'ny fekibo marina kosa Il a pris un plongement dans l'eau ka tonga dia nitsoboka tany anaty et il rano nageait très bien. dia nitsikafony izy tsy afaka Alléluia. milomano. Mais les autres qui n'avaient pas le Fa ceinture, ireo tsy nanana fekibo kosa les vents les jettent. dia nitsofony On rivotra boit de l'eau. dia mibobobo On ny saute rano une fois en haut. dia mibobobo Et ny la rano deuxième fois on descend et on niletaka sort. nitrangaka niletaka tsy niverina intsony. Et il y avait des autres qui ont dit notre église ce n'est pas mal. Ny sasany dia nilaza hoe tsy dia ratsika ro On fiangonanay va e. prendre les ceintures de notre ancêtre et baptiser notre enfant. Mba haka ny fekibon-drazany zay dia naobadisany zanakay e. Alors le vent est venu et les a jetés dans l'eau. Ho avy ny rivotra ka tonga azy anaty rano. Mais aussi c'est une ceinture qui n'est pas réelle, qui n'est pas bien prête. Il n'avait pas Fekibo d'huile. tsy marina ireny fekibo loka ary reny tsy manana solika. Et une après l'autre tombe de chaque côté du bateau. Ary hatrany zay nianjerany ala tao anatin'ny sambo. On a moqué l'homme sage qui a mis le vrai ceinture continuellement chaque moment. Ireny zay naneso an'ilay rangahy nanana fekibo teny ambalahiny manakariva. Qui a acheté très cher. Naneso an'io rangahy nividy ny Par fekibony un lafo signe io. de repentance. Amin'ny alalan'ny fiainana Un signe de mibebaka, consécration. fiainana Un fanoratena, signe d'abondance de péché. fiainana fialana fotana Un signe de rehetra, payer les dîmes. fiainana fandoavana Et fafolo-karena, de baptiser devant 4-5 000 personnes. fiainana manolo tena atao badisana ohatra ny olona 10,000. De dire devant toutes les... C'était pas un baptême que vous m'avez fait, je me rappelle pas. Mais moi, je crois maintenant et moi, je demande d'être baptisé. Ary afaka mijoro milaza ny marina eo anatreny zao tontolo zao fa ilay badisana atao fahiny dia tsy izy fa ity ilay natao azy aokitry zao ty noinoko. Nous sommes sur le monde maintenant comme un bateau. Nous sommes entourés par les grandes vagues et le tempête de la jugement de Dieu qui va tomber prochainement. Eto amin'ity zao tontolo zao ty isika
dia eto amin'ity zao tontolo zao ny sambo ity izay hodidiny ny onja dia ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny alon-drano mavesatra. Nous sommes dans le temps de préparation. Eo amin'ny fotoana iomanana Nous nesika sommes zao sur e. les bateaux sur cette lac. Eo amin'ny sambonyity farity Mais le isika zao. tempête viendra. Ho avy ny Et le tafidrivotra jugement re. viendra. Ho avy ny fitsarana re. Examinez votre ceinture. Dinio ny fekibo-piainanao Quel re. genre de ceinture de secours que vous en avez? Mba karazan'inona re le Est-ce que c'est fekibo-famondenana un ananao e. repentance? Moa ny fibebahana marina Un ve? changement du Saint-Esprit? Moa ny fivana marina avy amin'ny C'est fanahy un masina vrai ve? obéissance de la parole de Dieu. Fakataovana marina ny tenan'Andriamanitra ve? Une vraie vie sainte devant le monde et dans le secret. Fiainana masina anatrehany zao tontolo zao sy eo amin'ny miafina ve? Qu'examinez votre ceinture. Dinio re fekibo-pamondenanao Ou e. c'est une ceinture de formalité. Na fekibo-pombapomba fotsiny. Des choses mortes extérieures Zavatra maty ivelany. qui ne vous donnent pas joie dans votre cœur. Tsy amin'ny fifaliana ao am-ponao Mes akory. chers amis, le tempête du jugement de Dieu tombera prochainement. Rehefa malala hoe efa akaiky zao ny tafio-divotry ny Tous fitsaran'Andriamanitra. ceux qui étaient prêts, Ireo zay vonona ils sont rentrés. ka niomana dia hiditra Comme qui avaient les vraies ceintures. ilay nanana fekibo marina. Ceinture qui l'a coûté de marcher dans le chemin très serré. Ilay fekibo mividiny tao amin'ny lalana sarotra dia sarotra tamin'ny Même fomba on lafo. les critiquait. Na dia nikian'ny olona Même azy on izy, les moquait. na dia noesoina azy izy, Même on a fait tout. na dia natao azy zavatra Mais il atretra n'avait pas taminy. peur. Tsy natahotra izy. Il aimait Jésus. Tiany Jesosy Il izy. aimait ses paroles. Tiany tenin'Andriamanitra De izy. l'obéir. Tiaka toy izany izy. Alléluia. Ça, c'est les vraies ceintures Zany ny fekibo qui marina. peuvent vous tenir Zay afaka et qui hitondra anao peuvent vous marina. sauver Zay amonjy anao le marina. jour du jugement. Amin'ny andro La parole de fitaran'Andriamanitra. Dieu dit, Hoy ny tenin'Andriamanitra ceux qui hoe étaient prêts, ireo zay niomana ka ils sont vonona rentrés. dia niditra. Je vous demande ce matin, Magataka anao est-ce que azao. vous êtes prêts? Vonona ve anao? Si vous n'êtes pas prêts, Raha tsy vonona anao. mon cher ami, Rehefa malalo ao. Jésus vous aime. Tianao Il Jesosy. veut que vous soyez prêts ce matin. Tia no vonona zao ankehitriny zao ianao. Donnez-lui votre cœur. Meo azy reny fonao hoe Repentez-vous. mibebary